Lafa mavava tanteraka kosa indray nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiainam-bahoaka ny fahamaron'ny loza voajanahary tamin'ity taona ity raha tsy laza fa tsy ny fahamaron'ny rotsakorana fotsiny ihany aza. Ny tombatombana azo avy eo anivon'ny samban-draram-pamantatra ny mety toetr'andro dia vinavinaina ho tsy hisy na latsaka ny roa ny isan'ireo rivo-doza mety hiditra eto Madagasikara amin'ity taona ity. Todradrano, tany miotsaka, volo simba, ireo no anisan'ny fiantraikan'ny fandalovan'ny rivo-doza tamin'ny fotoanan'ny rivo-doza lasa teo. Amin'ny fotoam-pahavaratra ho avy dia mety tsy ho hisy ny rivo-doza izay ahakasika ny Madagasikara raha ny tombatombana. Momba ny cyclone dia mety tsy hisy ny cyclone mandalo eto Madagasikara farafahabetsany anankiroa no andalo zany. Zay zany ny voavinavina 0 à 2 ny cyclone hipaka aty amin'ny faritry ny tanintsika zany aty amin'ny océan Indien moa dia eo amin'ny fito eo mety tranga zany. Ho fiatrehana izany dia nisy ny fivorim-be na ny forum no tanterahana androany teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert mba hakana ny hevitry ny mpiatsehatra tsirairay izay mpikirakira ny fitantanana ny loza voajanahary. Nisy moa zany fa minavinana eran-tany prévision mondiale zany dia atao aty amin'ny kajina avy amin'io ny aty amin'ny faritra atsimon'ny volatany zany ka ny ao amin'ny sadeka no misahana an'izay. Dia rehefa vita ny avy any amin'ny sadeka dia mikajy ny toetry ny tao-pahavaratra eto Madagasikara ny eo amin'ny foibe famantarana ny toetr'andro ka matonona atao hoe forum moa zany le izy fa tsy atelier dia tena fangalana ny hevitr'ireo utilisateur ny atotam-baovao mivoaka avy eo amin'ny foibe famantarana ny toetr'andro zany no natao teto androany. Ny fanatanterahana ny fivorim-be toy izao moa dia manaraka ny toromarika avy amin'ny fikambanana iraisam-pireneny mikasika ny famantarana ny toetr'andro na ny Organisation mondiale de la météorologie.